Rasy Rakoto. Arahinao zao ny andiany tantara hafatra nosoratany Saoly Rakotonanahary. atolotra ianao mandritra ity herinandro ity ny fizarana faefatra Tsy nampozina. Mandrosomeza mafesatra izy zany apetraka eto raiky ny varavarana eto ihany ty entany ity a ie avelo dia mandrosoa ty hatrany miala tsy ny maraindraina pastera tonga mamangy vangy anao a sady manararoatra manatitra ny anjara vokatray koa e misaotra sy makately arse tsapako sy ny vady aman-janako fa mila tohanany zao asan'Andriamanitra ataonao eto maro fody zao mahafinaritra loatra zao fihetsika feno fitiavana seonao zao ho tahin'Andriamanitra ny ianao zao vady aman-janako ao dia minera be ny lanitra eza zay kely ananana natolotra pastera fa ny foman'olotra azy ny fanampiny a misaotra fa eniko ihany ny olonareo mpamboly tamin'ny mosam-panangom-bokatra zany maka hery anareo arse atsarao io fambolenareo io mba azahoana vokatra tsara kalitao kokoa efa miezaka mafy ihany ange zay pastera eny ny vokatra tsara kalitao ihany maresy lahatra amin'ny mpanangom-bokatra matomanko satrinay mpamboly koa ange mba azo vokatra faran'izay tsara e fa io toetrandro ny vadibadika io nampy an-danja ny kalitao any voanjonay zany ve na orambe tampoka na hainandro migaina na rivotra be arahana fasika zany rehetra zany mianjady amin'ny volo voanjonay daholo maninona kosa nefa moa nareo no mionona fotsiny miandro ny mpanangom-bokatra nangona ny vokatra reo e azonareo ahodina ho lasa menaka fihinana nge zao zany voanjo tsy lasan'izany e fa tsy hoe avela ho loha eo rehefa tsy misy mpividy dia ahoana nefa no ahavitanan'izany pastera sady angamo voanjo ihany misy tavela be da be toy izany ka ny katsaka ihany koa angamo hitady fitaovana tena raitra kosa raha anao an'izany fanodinana voanjo lasa menaka izany romeza fa ahoana zay opelan-tanana ihany no ambamboariny eo ohatra ny tsy azoko an-tsaina loatra le tiany pastera iaviana zao a zany katsaka izany zao azo avadika ho koba azo amidy foany zany amatsinan'ireo raha lasy anabavitratry ny tsy fanjari-tsakafo matetika ao androy ao hay ve zany ny tianao hoteneny ny voanjo azo ahodina ho menaka ny fakany avina kana menaka kosa azo anaovana provandy atao sakafom-biby fiompy azo amidy ihany koa zany hevitra mety tokoa zany pastera ny sakamalao indray azo ahodina kanaloha menaka na atao kofitira sarotsarotra ihany manatanteraka n'izany asa zany ho ana efa zatra mifototra tamin'ny fambolena fotsiny meza efa andro ny fivoarana zao zay maharaka ny fandrosoana ihany mahita fahombiazana tsy mbola zany zao pastera ny mahamaika aho fa zay ahafahako mivarotra an'ireo ambokatro tsy niraisy mimosy ireo a ohatray fa nga tsy mety raha midy tsy kelikely any an-tsena meza efa samy manana voanjo daholo zao ny isa-tokantrano ka izy ary nividy an'ireo any an-tsena any raha atao bombo voanjo indray ny vidy siramamy efa tena lafo zay kosa aloha dia mariny minao fa misy voanjo zao io vokatra naterinao io misy mihitsy endasina ho tsakotsakoina na atao solona menaka amin'ny loaka le coronavirus iny mihitsy ny fototra zao fitotongana ny tsena ambokatray zao pastera angamo ny areo rery kosa ny vomafy ny kristianina zao somary sahirana rehefa mamoaka vola atao rakitra any am-piangonana ko zaraza misy manatitra vokatra toanao zao pastera kosa tefa mampinery fa zao raha sendra mahita lalam-barotra renao pastera dia mba tsarovy mezany maro fody maninona mo serymezany tsy manatona ny zabandraraha ny varotra sy ny indostria ekena fa somary lavitra antsika mibirano kanefa mino ah fa mety amin'ny se mihitsy ny makatoro hevitrany tsy no heveriko mahakasika anay mpamboly loatra izy zany sady tsy dia manavanana loatra le manao resaka ambony latabatra ko orsea mpamboly se ary varotra ka tsy mahakasika ny se ahoana ny zabandraraha ny varotra sy ny indostria manao tantsoroka mpisehatra rehetra mampiodina nrojom-piariana ara-mpambolena nge io dia afaka mandehany koa zany zay mpamboly izay mihitsy zay rise le fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ise tonga ty amiko nitondra tosika hanoanana ny ty mpanompony zao se nahafantatra ny tokony andehanana raha hitady lalam-barotra na tsy lany fotoana nandeha taty aminao pastera
sady vita ny adidiko no nahazo vahaolona tamin'ny fahasairana-tsaina koa makahery rysea zay manao soa tsy maintsy mivalosoa hitondra bavaka ny sia mba azo zay kasainse ianao ny tena isorina nanoro-hevitra mahasoa avy eto aminao a dia andeha ngavy an'le anabaviko hiaraka amiko any amin'izany birao ny sampandrarany varotra sy ny indostria izany fa misy inona loatra ary tanjoa ao anaty birao ao a ohatra n'ireny tsy hivoaka tao reny mihitsy izay tafiditra ao mipetra aloha fa ina ary ty ataony mesy ity ka elako rehefa mivoaka avy ao iny rangahy eny a dia anjarantsika amin'izay kefa ho atsasakady ny verangahy izy ny tao mbola tsy mivoaka ihany a mareta kosa aloha mezy tsy mbola fantatra koa ary sika raha dy mifiry resako ao fotsiny rehefa avy eo fa misy zavatra betsaka anontaniana momba antsika angah ao tsy mbola fantatra mipetra fotsiny aloha enao fa manoatra no indre zazakely reny ianao koa nizay ary inona miomana amin'izay ianao fa anjarantsika izao mandrosoa ny manarako mitsangana amin'izay toery meza fa tsy heninao angaza amin'ny mampandrosantsika izany a eny re manahoana ianao madama nahoana tompoko salama fa misaotra tompoko mahazo toerany nareo misaotra madame Roseline no anarako inona no azoko atao anareo izay mpamboly avy any amin'ny marifody izay mianadahy manana vokatra betsaka amin'ny toby izay ihany ka tonga ty amin'ny sampandraharahanareo mba hakatoro-hevitra amin'ny fitadiavana lalam-barotra ay azoko tsara ny olanareo tiako ampahafantarana anareo aloha fa ny sampandrarahany varotra sy ny indostria dia manao tantsorika ny mpamboly toanareo izao ay eno tsara izany irymeza fa ohatrany tsy ao mihitsy ianao izany ianao koa mazava izay madama afaka mampifandray ireo sehatra rehetra ny tranobe ny varotra sy ny indostria mandray anjara ao anatin'ny rojo-piariana ara-pambolena io no ataonay ato manomboka any any mpamboly toanareo mandrapatonga ny vokatra any am-mpanjifa dia inona no azy madame Roseline nampianana mianadary omeky ny lisitra ireo mpandraram-pividy vokatra nareo aloha dia anjaranareo no miresaka mivantana aminy fa tsy misy fanelanelana natsony dia ahoana na ndraika entana amin'ny vidim-bokatra so dia lasa gaboraraka amin'ny vidim-bokatra ilain'ny mpandraraha aminayko tsara be ny fanontanianao efa manana cahier de charge momba n'izany mihitsy tsika izany hoe tsy misy anterina fanambakana fa zay fanarahany rotota ihany ny vidiny fitianana ny vokatra ary izay voarakitra ao anatin'ny cahier de charge ihany no manan-kery izany hoe afaka misafidy an'izay olona tiana hiaraka hiasa aminay izany izay afaka mihitsy ka tsara kokoa aza raha misy mpamokatra namanareo afaka mitambatra aminareo afaka kokoa ilay maromaro no mandeha mitokany nareo ihany avy eo no mifampizara ny vola azinareo toro-hevitra tsara mihitsy izany madama andray zay vao nahita teny ramose mahaliana tsy inona ny fanazavana ho azy teoko tsara le hoe afaka mitambatambatra izay mpamboly saingy amin'izao fanombohan'izao aleo angamba aloha izay andeha mitokana ihany madama izay tianareo ihany io ka ankoatr'izay misy antso azonareo atao ihany koa amin'ny vidiny mirary raha manana piso ohatry ny tia ampiasaiko tianareo aleo anga aloha amin'izao ihany fa mbola mila piso izy zaniko eny ary tiana taratasy tia ny lisitr'ireo mpandrarandresahaka taminareo teo efa mipetraka eo akaiky ny anarana eo ny mombamomba azy ny vokatra ilainy ary ny larana finday ahafahanareo miserasera aminy misaotra madama tamin'ny toro-hevitra fa anjarana iny sisa eny tokoa aza misalasala mihitsy manatona anay raha misy tsy mazava eny tokoa misaotra indrindra izay zao dia naniny nisy nanaikitra anao teo ianao koa dia ahoana ny hevitra meza izy amin'reto no atsoina hiaraka hiasa amintsika ohatra ny mbola hietehitra mpanangom-bokatra ihany angely izy teo indro tanjora azoko tsara ka maninona nefa leo aka aleoko tsy misy mba miala amindromosa kosinareo amin'izay dia mba afaka misafidy mpandraharaha vaovao hafa ndraiko mitovy ihany izany tanjoa tsy very fotoana nandeha taty fa nahazo fahalalany sainginina indray aleoko misafidy anangana orinasa kely ho ah nodina ireo vokatra ireo mba hakana tombony ary soe amin'izay raha mise minday so ny resaka afatao lasa resaka anjorony fotsiny izy zany eny ary misaotra anareo mpamboly eto marifody nanatrika an'izao atrikasa fifanana izao efa nazavainy tanjo tamiko ny zava-misy iainanareo mpamboly
fantaro ary manomboko zao fa ianareo mpamboly dia isan'ireo mpisehatra fototra ao anatin'ny rotsom-piariana ara-pambolena. Azafady azavao aloha raha mise hoe inona zany rotsom-piariana ara-pambolena zany a gagako. Aleo sika tonga dia aka ohatra mba morany fanazavana azy ary ataonareo inona moa io fiariana voanjo ataonareo io? Amidy amin'ny mpanangom-bokatra raha mba azahoana voly rehefa azony mpanangom-bokatra ny voanjonareo dia izy indray no mivarotra ny voanjonareo izay lasa akora fototra amina orinasa mpanodina menaka. Izay menaka azy io indray amidy eny an-tsena. Avy aiza nefa io menaka ampiasaina any an-dasana sakafo io? Avy amin'ny voanjona ihany zaniko. Azoko voanjona ihany nefa vidiana lafo rehefa nahodina ho menaka. Ny tiako hitariana ny sainareo dia zao. Hoe ahoana? Tsy tokony hijanona eo amin'ny fambolena intsony nareo fa hikaroka hevitra azahoana tombony foana amin'ny fanodinana ny vokatra vokarinareo. Ohatra zany hoe manana omby azy zao dia ny ronon'omby ahodina ho lasa abobo dia ny abobo indray no amidy akana tombony. Zay mitsy ary ianao marantsaina. Za nge mampiasa ny 3-2-1 raha mise minday soa e. Ao ny fanovozako hevitra samy hafa amin'ny fiariko. Tsara zany fa ohatrinona tokoa moa no miantso an'io 3-2-1 io e. Maimaim-pona io raha mise raha Airtel ny ampiasainao a. Ay ve tonga dia 3-2-1 zany tsindrina? Mety daholy na 3-2-1 na 033 33 00 3-2-1. Dia amin'ny sara-piantsona isan'andro raha mampiasa tambazotra hafa ianao. Tao nge zao no nahafantarako ny hoe tokony hampiasa ny fambolena ara-toetrandro sy toetry ny andro e. Zay ny tanjo ny ty atrikasantsika ity ne. Ho lasa mpamboly mahay mikaroka ohatr'izany daholo nareo. Ny andray raha mise minday soa efa niroso tamin'ny fananganana orinasa kely fanodinana ny voanjo ho lasa menaka mihitsy amin'izao. Vokatra ireo torohevitra azoko tamin'ny olo-pantatro. Mahafinaritra nareo mpamboly eto maro fody fa efa mivoatra dia mivoatra mihitsy sady maharaka tsara ny rotsom-piariana ara-pambolena. Na izany aza raha mise tariso torohevitra foana zay fa tsy mitovy ange ny fahalalany e. Zay zao tsy mba nisy nanoranangana zany fanodinana vokatra zany. Efa natoroko anareo teo ny rotsom-piariana ara-pambolena. Tsy tokony mijanona amin'ny famokarana fotsiny ane nareo e. Mila mikaroka hevitra anodinana ny vokatra azahoana tombony bebe kokoa. Fa zao raha teo lasa lavidavitra kokoa dia tokony andrafitra teti-bola. Tairo mihitsy raha mise atoroana indray momba an'izay. Nareo zao rehefa mamboly dia tsy maintsy mamoaka vola midy zezika sy masom-boly ary fanafody famonoana bibikely. Fa raha anodina ny vokatra kosa nareo dia tsy maintsy gajiana tsara aloha ny vola avoaka. Ny azao a ny vidin'ny fitaovana fotsiny dia efa nandaniko vola. Na dia bilao ray azane dia efa vola mivoaka zay e. Kanefa azo gajiana dia ny melo zany alohan'ny ananganana ny orinasa. Ohatrany manotrano ihany ange zany e. Ohatrinona ny azo, ny fantsika, ny fanito sy ny sisa. Zay vao manorona. Amin'izay mba tsy ny saretindray mandeha alohan'ny omby. Zay mihitsy. Raha teateza eo amin'ny rotsom-piariana ara-pambolena dia tokony fantarina ny vola miditra sy mivoaka mba tsy ho maty antoka. Raha io rotsom-piariko io zany zao raha mise minday soa. Inona ny teti-bola tokony ataoko amin'io za efa nanangana orinasa io? Tsotra kely. Ka jio daholo aloha ny vola laninao tamin'ny nananganana azy tamin'ny fanodinana ny vokatra. Dia izay rehetra izay mitambatra no hikajianao ny tokony vidin'ny menaka vokatra eo dia hitanao eo ny tombony avy eo. Misaotra tompoko fa mahavelom-bolo le atrikasa. Elahy koa ve moa tsy isolelaka e. Mangina koa elahy e. Tonina reo fa tsy misy tokony hampifamaly zany e. Mba hampitovy ny fahalalànareo dia aleo atoroko anareo amin'ny antsipriany mihitsy ny fanaovana ny drafitra momba ny teti-bola. Tena mety kosa zany. Fanga natory ihany tsy teo ry anga. Ilavan'ny ery le zanako kanefa tsy papanao an'izany akoringa io e. Zany eo aloha anampianao ato amin'ny atele ato ry azy so vezaleo ary ty anaoko ny orinao azy ty efa mivindina be. Efa akaiky mihitsy ny vahiny kely raha zao fijeriko anao zao marina aloha efa miandriandro mihitsy zao ohatry ny manefitevika mihitsy azy zany ny lamosiko dia aleoko aloha mihetsiketsika mamafamafatrano ry azy fa toy izy ny asanao ny andray aloha mahafinaritra mitato menaka eto zany tsy mampino hoe lasa oatra zao le voanjo tsy lasa mpanangom-bokatra anakarary ny fonimeza tahaka an'izay tsy namety tany daholo le voanjoko. Marina mihitsy zany. Ka azo nahodina ohatr' zao ihany ty izy. Iza moa no nahalala?
dia misy akanalesina ny amin'ny sisy zao ry asy a. manao anonareo ato e. Ineny fa tonga mandeha tsara ve ny asy? Efa miasa mafy mihitsy ato ny zandrinao romeza. Ay, eo anaty bidao io menaka vita androany razoka. Zany ve? Ary mandroso be izy zany. Hita ho a. Miandra ny tetavaniko faranty izy zany dia fiany roa bidao. Misaotra letsy ry asy a. Tokisako hoa elahy matoa natsoko hiara iasa amiko. Sady elahy mahay tsara ny amin'ny tony fitaovana ampiasainy tony. Aza paritaka ohatr' izao kosa ry asy le feky amboanjo fa mandreraka be mandeha ho azy ka. Sady mbola azo amidy ireny anatavezana kisoa. Zany ny akoho koa tena tian'io a. Fandray zany ka. Maroroka mihitsy ny zanak'le akoho maramara vao ny tsipatsipazana an'io faikany io. Andeha akaina kely alory reto ka. Orazoka mila vola ihany tsika na dia zany azy. Mbola mila hatsaraina farak'izay anga n'ity fitaovana fanapotserana ity dia mba mahazo vokatra betsaka sika. Sady mba tsy ho lasa afaky any daholo fa voapotsitra tsara ny voanjo. Zany ve? Dia aiza indray tiana hita vola namboarana an'izany ry asy a. Ka tsy maintsy mitady lesy a. Ny olona anga mety mampindrana fa manidy poketra daholo amin'izao e. Amin'ireny mpampindram-bola madinika ireny ange dia efa mety. Le tia marina. Dia mbola hiditra birao indray ve? Oka mihitsy aloka. Fa nareo ve tsy mbola zatra ihany? Oka mihitsy ho a. Fa hony? Sady tanjoto tsy mbola tavaverina eto marifody fa mikarakara taratasy iverenany anao ny fianarany any an-drenivohitra hony. Zany ve dia ndrasana ny tanjoro meza. Efa lasa zanaky ny renivohitra nge iny ka tsy hita ianteherana amin'ny fotoana rehetra. Dia ny mbola aty izy aloha dia ararotina letsy a. Marina mihitsy lesy ny teny minday soa. Hoe ahoana? Mila manoteti-bola rehefa manodina ny rotsim-piariana. Tsy mba nsaina an'izany alesy fa avy hatrany dia nanangana. Mbola azo atao mikajy an'izany ka. Efa nokajiako any anaty teti-bolako tokoa ny fanatsarana ny fitaovam-panodinana. Saingy tsy amin'izao aloha fa rehefa lafo ireo menak'ireo. Ka efa namany lafo ange ireo razoky. Fa hoana? Ny tsena kely atao tanàna zao efa mivarotra an'ireo daholo. Inona indray ny olonareo amin'izany ary? Ka tia le hoe mila mindrana vola. Mba tiako raha mihodina tsara izy ity. Dia ahoana ary ny atao amin'izany? Ary maninona moa raha miaraka makany amin'ny mpampindram-bola tsika? Izany romeza. Iangy fa maninona ianao? Maninona? Marary bilato. Aiza? Mamaly ety andamosiko izy zany. Aiza? Meza, ho teraka angamba ka. Zahay ary le niteneniko teo hoe aza mamafamafy eo afa miala sasatra aloha. Mipetraha aloha iangy eto. Mipetraha. Dia inona le tsy natao amin'izany viasy fa lozany lampokelika fotsiny a. Ka tsy maintsy mamonjy CSB-ko. Tena ho teraka ary izy miralahy. Efa nomaniko akaiky ny fandrinao ny entana ilay. Aiza? Hoe tony amin'ny CSB ary reto marary meza. Andrekako eo. Mandehana ry asy ampandreneso dadany zidanina fa mila sarety sy omby roa sika hitondrana ny angy any amin'ny CSB a. Aingana letsy a. Lasa aloha fa jerijereo reo bidao reo sao feno a. Andao any an-trano aloha ry angy raha afaka mandeha ianao fa tsy hitako izany entana lazainao zany a. Ndao. Tonga dia mandeha any ianao fa rehefa tonitony atonga any. Sady iza ny ambina ny menaka io e. Kay. Izay indray le marary be. Iangy. Maty ary meza. Kay. Odinareo ty romeza. Manahoana tompoko? Mbola tsy ato dadanay? Ohatray. Fa izy dadanareo no tsy hitako teny atsasa sady tsy aty an-trano. Mbola nitsanona any amin'ny hôpitaly miandry ny mamanay izy. Ay ve? Marary nga mamanareo? Po, mamanay ary teraka tamin'ny afako maliko. Zany? Dia efa akaikody io ny izy. Raha bainy zany ry fa nahazo zandriko. Mitsotra to. Fina nefa nitadiavanao ny dadanay. Ka izy aza tsy oko. Saika hijery sy anara-maso ny asany zao no natongavako aty. Ay ve? Efa ho tonga ao nge izay dada toasy e. Fa lasa izy? Lasa nandeha mividy sigarany tsena kely fotsiny izy. Ndao nge atoroko anao fa atao mbadika kely ato le trano fanodinana menako. Ka so anahirana raha tsy misy olon-dehibe nge? Ndao fa tsy maninaka. Ay, ndao ary e. Tareo ary ny lalana. Tsy lavitra fa mihodina kely ato fotsiny ka. Io, hitanao. Sao ny ato le any dadanay. Reto ny bidon reto zao le menaka efa vita. Dia tiany nanapotserana an'le voanjo lasa menaka.
de tsy mikony etsy izy maka fonjo atao ato. De efa mivarotra menaka zany nareo zao? Ie, mividy menaka ato aminay daholo ny olona hatramivarotra. Tsara kosa zany ko. De eo koa izay maka menaka ataonay amin'ny laoka. Mandeha tsara kosa ane zany ny orinasan'ny dadanareo e. Ay, iny ary dadatoa azy. Mitady any dadanay hono izy ry dadatoa. Zany e, manahoana raha mise minday soa? Salama tsara fa misaotra ry asy ary tonga tapitapika izy zany a. Efa nilaza fa tsy maintsy mandalondalo tao aoriana ny atrikasa fifanana iny ange. Saika naramaso ny asan'ny meza kanefa izy aza onitsy eo fa teraka ny vadiny. Ie, rehefa mahazo mody iango vao tavaverina ty indray izy. Fa mahaverim-bolo kosa aloha raha izao fahitako azy zao ry asy miainga amin'ny zava-misy tsotsotra. Ndana ry tema aloha mba jereo ny zandranao sao mandoro-tranao a. Dadatoa ahoana? Monja ry dadatoa mafilo be tsy mety manasa vilizy nefa sady tsy mety mipetraka mihitsy fa mitady mamanay foana. Rehefa aveo re za mandeha mijery anareo any e, fa aleo aloha ahy resaka amin'ny raha mise minday soa. Ndana aho a? Eny tompoko. Mahafinaritra kosa aloha mifandrosoanareo amin'ny raha lahy tamin'ity orinasanareo ty. Hita hoe efa mamokatra tsara mihitsy. Tena mahaverim-bolo. Mahita an'ilay menaka midiny eto ny tena fafinaretana amin'ny rahalahy. Tena nody vetiny raha natsakaina ireo raha mise minday soa. Fa hono ary asy? Tsy tokony mbola ampiana-tsindry ve io fanapotserana io? Mba hazona menaka bebe kokoa mantsy. Zay mihitsy ka. Mbola betsaka ihany manko zany faikan'izany. Efa avy nitady vato be tamin'ny mihitsy ange za io fa tsy mety mahita e. Zany? Mandrapahita an'izay aloha de le vato ato ambany gony ato angamba no alaiko atsindrika eo. Mila zavatra mavesabesatra mihitsy mantsika io. No marina ange efa nieritreritra ny anatsara fitaovana koa zahay fa maninona? Mila vola daholo nefa zany e. Meza ty sahirana amin'ny vadiny teraka de tsy misy vola. Ka efa nampianarina ny meza ane zany ry asy. Zany? Tokony nanokana vola hividianana fitaovana izy ao anatin'ny teti-bolany. Zay tokoa aloha e. Ary efa natoro azy ihany koa fa tokony misy vola fiandro foana hitsonjovana ny vody andro merika. Mety tsy nanao an'izany izy matoa sahirana ara-bola toa zao no orinasako. Ka hazava ho aminy rehefa tonga eo izy e. Zao toe-javatra zao le tokony hanokanana vola fiandro misimisy hitsonjovana ny tsy ampozina ao anaty kajikajiny. Zay mihitsy aloha e. Tsy tokony ho bangana mihitsy ny vola natokana ho an'ny siam-piariana fa efa tokony nanokana niterahany vadiny izy. Ka raha tokantranon'olona koa moa zany ka sarotra hidirana ange raha mise minday soa e. Efa nitorona hevitra izy ka. Mankasirika indrindra raha mise minday soa fa ataoko tonga any aminy ny afatra ao de mirasoa anareo ahy indrindra ho andry meza mianaka avy. Andraso fa amarako menaka ianao mba nandramanao vokatra vitanay e. Vetivety fotsiny. Mikisa amin'izay ary aloha ianao atoriako e. Mba afa-po tamin'ny tsena androany ry santana. Hita hoa lafo daholo ny entana nentinao androany. Nambitana mihitsy afa nandeha tsara ny tsena. Ay ve enao tiry mahaly mba mahavita ny vita amin'ny meza ihany. Otry fa ahoana kosa ara ny lazanao an'izany e. Ny everiko fa lehilahy tsy manakamboko. Mba hampinamana ihany na rehefa tsy misy amin'ny meza manory ve de tsy havita anao manao manokana ianao e. Tsy taitra ianao fa io arako mihitsy io meza io atoato. Samy nanao fifanana zao ihany kosa ve de tsy ho tafity e. Iza ny mahita. Ianao manko tsy laitra hodin'izay rehefa tsy hahanaoko. Mila miova ny olona ry santa. Tombotsonga izao no mibaiko e. Mbola te ahazo tombo mihoatra noho izao a. Tsy maintsy resiko miseho bezesity fa tsy taitra anao. De inona nefa manakana anao tsy hakatombo mihoatra mezaka. Ka ny mpanjifa tsiry santa. Maninona anao ny mpanjifa? Otry sahiranako. Tsisy vola mihitsy nge ny olona zao e. Ka iza moa tsy sahirana amin'izao e. Enjanaka. Miena ny fa efa mividy mpanjifa vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Tsy maintsy asiana menaka nefa ny loka fa efa tsy takatra tsony ny vidikena. De menaka tsinjara ny tena mandeha amin'izao. Marina aloha zany e. Saingy tsy maintsy misy mpividy foana ny menaka e. Tsy tsika rery nge akory ny mivarotra menaka ary santy. Samy nanao fanodinana menaka daholo ny mpamboly nanao fiofanana. Eny tokoa e. De samy mivarotra any an-tsena daholo. De miparitaka koa ny mpanjifa. Samy mividy any amin'izay azahoany tombony izy. Kinona zany fa mifamono antoka anie zany nareo mpamboly e.
mitovy amin'ny fifaninanana ny varotra tamin'ny Mosa ihany anie izany ry Mahaly. Zavatra fa ataovy efa be mpanao loatra ny voanjo sy ny menaka ka. Efa ao an-tsaiko mihitsy nge izany saingy tsy maintsy miatrika ny zava-misy aho zao. Fa ahoana re zao nandreseko ny meza io medala manko miseho milay loatra satria hatramin'izao dia mbola izy nge aloha zao mibekilina indrindra. Sady mamokatra be nery zareo satria izy menakavy mihitsy mifametanana amin'ny farimbona manodina ny orinasy. Le entana efa misy mamandrika koa ny tombony ho an'le daly toa hoe efa misy mpandraraha miara-miasa amin'ny zareo mihitsy aza hitako maka ny menaka amin'ny fiarako. Izany ka sofianatra anie izany ry Mahaly. Sarotsarotra ihany maka tahaka an'izany ry Santa. Fa inona zao ny olana amin'izany ka? Anga ianao tsy afaka miantso olona azo antoka hiara-iasa aminao ihany koa ka? Tsy mbola nieritreritra hiara-miasa aman'olona izany aloha amin'izao fanodinana menaka izao Fa anga moa dia ho vitanao reriny sady amboly, anodiny, hivarotra. Olona anao asa pitsikilovana zao ny ilaiko. Dia ho lany andro itsikilo ny vita amin'ny meza sa itsikilo an'iza? Anara-maso ny vidin'ny varotany menaka eny an-tsena re zany. Raha maso ahoana koa Anga tsy hoe 10,000 ny litatra dia mitovy daholo. Ka misy fetsifetsy nge ry zalahy mampidina ny vidin'ny varotany entany. Anika lasa ny daholo ny olona mividy satria azahoan'ny mpanjifa tombony kokoa. Mba tia hifaninana mba azo mpanjifa betsaka ry Santa. Dia ho lasa varo-boby io raha ohatra izany toe-tsainao izany daholo ny toe-tsain'ireto mpivarotra mpifaninana aminao reto. Fa hoany dia andray faty antoka izany koa. Kanefa nge tsy maintsy manao an'izany ahy. Dia iza no sainao manao an'izany asa izany? Mbola karamaina ohatrinona ihany koa? Mbola tadiavina re io olona io ary olona tokony mahay mifankahazo tsara amiko, tsy atahorana madika. Dia izy eto Marifody izany? Ny alina aky mitondra fisainana vadika. Tsofa ijoro dia andao tory fa tsy te heritreritra an'izany aka. Tonga marainy meza zany manahoana ianao dada Tsirafesy Salama tsara fa misaotra. Mandrosoa fa za ty vao mifo mihitsy. Arabaina aloha fa nomen'Andriamanitra ny farina rosi misaotra indrindra. Tavavery nareo? Tafody malefa arivariva ihany zay ka. Efa nitsana ny foatran-jaza dia zay vao navoaka ny rasazonody. Dia manahoana nefa izy mianaka kely? Salama tsara ry zareo ka. Somary reradreraka fotsiny angy natotototony sarety tamin'iny lalam-pasika iny. Asa efa miala sasatra tsara izy mifanatsara hono hoe nabikakaina aza ny andro ety ivelany. Atao ny fadifady rehetra fa zay no antoko hisorohana misofoka. Misaotra indrindra dia mangataka anao hanao ny fomba soronanaka koa no antondiako io. Alao ry iomana kely aloha mbola moka fitafiana madio avy ao am-bata indray izany ko. Atao fa afaka miandry aka. Nanontany ho any zanako nahita nandeha marainy andeha anao soronanaka ho aza. Fa inona hono zany hoe te maliana mafy. Dia tokony nampahafantarina azy fa fomba tsika ty atsimo ny soronanaka. Fanambarana ny tadipoitra ny zaza voateraka amin'ireo tadipoitra ny afany. Efa nazavaiko tamin'ny ohatran'izay le izy ka anala sehibe koa mantsy teny ka efa tokony hahafantatra ny fombantsika. So anadinana azy any amin'ny fanadinana zany. Iza no anaran-janakareo? Tsy nampozina no nataona ianarana. Tsy nampoizina manko ny sin'izy iny fa vokatry ny fihiboana noho ny krizy ara-pahasalamana teo iny. Mahita olazaina mihitsy nareo tonika. Namokatra ny krizy zany ko. Fa vadika ho any resaka ary dada Tsirafesy ahoana izay? Rovy ny tanjony ho tonga ty Marifody indray. Tsy haiko loatra satria mbola manao fiofanana hono izy any an-tanambao any. Fa misy inona? Tsy mandeha loatra ary dada ny seha-piariana. Ohatra ny mila azy hanoro-hevitra indray za io. Ahatra izay tanjoso teo fa nianatra tany an-drenivohitra. Nandeha tsara ny seha-piariana no. Tsy nisy nitady ny zanako vavy. Fa hitanjo moa no iny Tsy hafeniko anao fa tsy nampoiziko ny fahasoavana lehibe nentin'ny tanjo teo amin'ny fiainako. Tsapako hoe nivoatra ny fiainako rehefa nanaraka ny toro-hevitra nentiny teo amin'ny sehatra ny fambolena.
na izany aza nihinana sy ny sotro foana nareo na teo tanjona tsy teo ny tiako lazaina dia zao e azakinina amin'izay olona mandalo toa ny tanjony fiainana rehefa andehanambady izy iza no ianteheranareo ao izy raha tsy teo tanjo mona vitan'io fanodinana menaka io a avy tamin'ny torohevitra tanjony nampivoatra ny fiainako toy izao rery dada ka tsy efa tonga mitanjona nyrinao ve zao ianao e efa be vola be aiza kose zaho ary avo tena sahiranako tsy nahatsangana na dia tranonakooray akory aza fa ony inona ny tena fototry ny olana lasa betsaka loatra ary dada tsy raha fesiny mpifaninana hitanao ihany fa saika manao an'io menaka presy io daholo zao zay manamboanjo eto marofody na mpamboly na tsy mpamboly dia inona no ilanao ny tanjo amin'izany inona ilaiko mihitsy izy very aratsy eo izy tsy misy mpiambina tsy misy mpia te anontany ny heviny aho hoe inona ny tokony ataoko manoloana an'ireo mpifaninana amiko ireo fa zay ray aman-dreny zany tsy afaka hanoro-hevitra ny meza sa hatahoran'ho lasa mpifaninana koa tsy izany kosa ka hatr'izay ny mpitakazo manga ny fakakevitra izao ka tanjo no atakalonareo ny fahendreko azafady ary re raha misy hevitra avy aminao mpitakazo manga moa tsy ho raisiko an-tanandroa ve zao a eny tompoko rehefa misy ny fifaninanana dia tsy maintsy misy ny mpandresa ary misy ny resa lalàna ny fifaninanana zany ka tokony ho ekena koa e ka te ho mpandresy ary dada mbola tsy nisy nanangana fanamboarana menaka ireo olona rehetra ireo nefa nitsangana ny any orinasa fanodonana menaka dia mahay zary mandresy lahatra ny mpividy raha izanyko miakina mpividy sisa no ahazonao mahazo fandresena amin'ny fomba ahoana nefa amin'ny fomba rehetra ka zay le ilaiko any tanjo e andraso zany tanjo fa andao amin'izay tsika andeha anatanteraka ny sotronanaka atoandro eto ihany ny andro avy any aho vao misotro kafe natolotry ny izay tsy niviamoa anao teo hafatra fizarana faefatra nosoratan'ny saolo rakotona nahary andiany tantara fa tsy ny coopération allemande toana ny vondrona européanina amin'ny alalan'ny sehatra fahatelon'ny programa avafi sud hafatra arahinao rahampitso ny toyiny